Apokalipsy toko faha 120. Lanitra vaovao, tany vaovao, Jerusalema vaovao. Apokalipsy toko faha 120, ny andininy voalohany hatramin'ny fahavalo. Ary nahita lanitra vaovao sy tany vaovao aho, fa efa lasa ny lanitra voalohany sy ny tany voalohany, ary ny ranomasina dia tsy misy intsony. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerusalema vaovao, nidina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voaomana tahaka ny ampakarina efa mihaingo hiaona amin'ny vadiny. Ary nahare feo mahery avy teo amin'ny seza fiandrianana aho nanao hoe, indro ny taberna kelin'Andriamanitra dia eo amin'ny olona, ary izy hitoetra eo aminy, ary ireo ho olony, ary Andriamanitra no hitoetra eo aminy, dia ho andriamaniny. Ary ho fafany ny ranomasy rehetra amin'ny masony, ary tsy isy fahafatesana intsony, sady tsy isy alahelo, na fitarainana, na fanaitainana, fa efa lasa ny zavatra taloha. Ary hoy ilay mipetraka eo ambony seza fiandrianana, indro havaoziko ny zavatra rehetra. Ary hoy koa izy, soraty fa mahatoky sy marina ireo teny ireo. Ary hoy koa izy tamiko, tanteraka ireo, izaho no alfa sy omega, ny fiandohana sy ny fiafarana. Izaho hanome maimaim-poana amin'ny loharan'ny ranonaina ho an'izay mangetaeta. Izay maharesy no handova izany zavatra izany. Ary ho andriamaniny aho, ary izy ho zanako. Fa ny osa, sy ny tsy mino, sy ny vetaveta, sy ny mpamono olona, sy ny mpijangajanga, sy ny mpanao ody ratsy, sy ny mpanompo sampy, ary ny mpandanga rehetra, dia hanana ny anjarany ao anatin'ny farihy mirehitrafo sy solofara. Izany mifahafatesana faharoa. Ny vadiny zanak'ondry, Jerusalema vaovao. Apokalipsy toko faha 120, ny andininy fahasivy hatramin'ny fahafito amby 20. Ary tonga ny anankiray tamin'ny anjely fito, izay nanana ny lovia fito, dia ireo nitondra ny loza fito farany, ka nanao tamiko hoe, avy ety, dia haseoko anao ny ampakarina, vadiny zanak'ondry. Ary nitondrahy tamin'ny fanahy ho any an-tendrombohitra sady lehibe no avo izy, ka naneo ahy ny tanàna masina, dia Jerusalema, midina avy tamin'Andriamanitra any an-danitra, sady manana ny voninahitr'Andriamanitra izy. Ny famirapirany dia tahaka ny vato soa indrindra, dia tahaka ny vato jaspy, manganoano toy ny vato kristaly. Ary manana manda lehibe sady avo sy vavahady 12 izy, ary eo amin'ny vavahady dia misy anjely 12, ary misy anarana voasoratra eo, dia ny any firenena 12 amin'ny zanak'Israely. Eo atsinanana vavahady 3, eo avaratra vavahady 3, eo atsimo vavahady 3, eo andrefana vavahady 3. Ary ny manda ny tanàna dia misy fanrenana 12, ary misy anarana 12 koa eo, dia ny an'ny apôstôly 12 ny zanak'ondry. Ary ilay niteny tamiko dia nanana fandrefesana volotara volamena, handrefesany ny tanàna sy ny vavahadiny ary ny mandany. Ary ny tanàna dia efajoro, ka mitovy ny lavany sy ny sakany. Ary nandrefy ny tanàna tamin'ny volotara izy, ka 2,000 sy 100 alina stadio. Mitovy ny lavany sy ny sakany ary ny haavony. Ary nandrefy ny mandany izy, ka 470 hakio, araka ny refin'ny olona, dia ny an'ny anjely. Ary ny mandany dia vato jaspy, ary ny tanàna dia tena volamena toy ny fitaratra madio. Ary ny fanrenany mandany tanàna dia voaravaka vatosoa samihafa rehetra. Ny fanrenana voalohany jaspy, ny faharoa safira, ny fahatelo kalkedonna, ny fahaefatra emeralda, ny fahadimy sardonyx, ny fahaenina karneola, ny fahafito krisolita, ny fahavalo berilla, ny fahasivy topaza, ny fahafolo krisopraso, ny faha-110 hiakinta, ny faha-12 ametista. Ary ny vavahady 12 dia perla 12, perla iray avy ny isam-bavahady. Ary ny lalambe teo an-tanàna dia tena volamena toy ny fitaratra manganoano. Ary tsy nahita tempolo teo aho,
fa ny tompo Andriamanitra dia nitsitoha sy ny zanak'ondry no tempolony. Ary ny tanàna tsy mba mila ny masoandro na ny volana hamirapiratra aminy, fa ny voninahitran'Andriamanitra no nanazava azy, ary ny zanak'ondry no fanazavana azy. Ary ny firenena maro no handeha amin'ny fahazavany, ary ny mpanjakan'ny tany dia mitondra ny voninahiny ho ao anatiny, ary ny vavahadiny tsy harindrana akory amin'ny andro, fa tsy mba hisy alina ao. Ary ny voninahitra sy ny hajan'ny firenena maro dia hoentina ao anatiny, ary tsy mba hiditra ao mihitsy izay tsy masina, na izay manao vetaveta, na izay mandainga, fa izay voasoratra ao anatin'ny boky ny fiainana izay any zanak'ondry ihany. Pamonjy mahery sayany fiainanay, taio ireo masinao say mpivahiny ety, mitoky aminao Jesosy ny fanahinay, ny fitiavanao anye arovizay tsy erika amin'izao tontolo izao, tsy anamaso ankoatra ny any mpivahiny, andositrany ota fa tsy roboka, ka nyoniny rano velo nano asambatranay. Feno ifanantenana ny fonay aminy hoe, tsy hoe liaraka aminao ho mandrakizay.